tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Mendrika omenan'ny fahefana sy ny hasina fanome an'Andriamanitra ilay zanak'ondry novonoina, azy ny fahendrena sy ny hery omban-kaja ho azy mandrakizay antaranoana ny voninahitra sy ny fanjakana. Faly miarahabantsika jiaby mpanaraka ny fandaharana amin'izao alahady ankalazan'ny fiangonana any Kristy mpanjakan'izao tontolo izao. Ka ny loha hevitra amin'izany, i Kristy mpanjaka hampiray sy hampandry fahalemana ny firenena rehetra. Tapitra ny taona liturjika taona D ary vakiteny telo no entiny ny fiangonana hampianatra ny zanany amin'ity andro iniany ity. Ndao ary tandrignesantsika izegny vakiteny telo izegny. Vakiteny voalohany, boky faharoan'ny Samuela. Tamin'izany andro zany dia tonga tao amin'ny Davida tany Hebrona ny fokony Israely rehetra ka nanao hoe: indreto izahay, fa taolanao sy nofonao ihany izahay. Hatraminy nanjakan'ny Saola mpanjaka taminay fahiny aza, dia tsy iza fa ianao noho nitondra any Israely nivoaka sy niditra. Ary ny tompo nilaza taminao nanao hoe: ianao no hamahana ny Israely oloko, ianao noho andrian'ny Israely. Ary samy tonga tany amin'ny mpanjaka tany Hebrona avokoa ny lolon'ny Israely, ka dia nanao fanekem-pihavanana tamin'izy ireo tany teo anatrehan'ny tompo i Davida mpanjaka, ary dia nanositra any Davida ho mpanjakan'ny Israely izy ireo. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ne Andriamanitra. Fiainana mandà sy mielina etonta, fa fiainana maritra no itodiantsy. Fiainana mandà sy mielina etonta, fa fiainana maritra no itodiantsy. Afalina manenica itera kuretra, ilazana faizutra wanachanu nisitumpu, irutuga susa tapijatura niti netomavadina isiona tsararinda. Anjemani troimre isa literanau, fanila itukanau, meradana naminau, makayera na yacha, ifananu mena
fiainana maharitra no itondiantsika, fiainana magary sy miaina eto an-tany, fa fiainana maharitra no itondiantsika. Vakteny faharoa. Taratasiny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Kôlôsy. Ry kristianina havana, isaoranay ny ray izay nahamendrika antsika hanagnanjara amin'ny lovan'ny olo-masiny agny amin'ny mazava tamin'izy nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maiziny ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany, de izy kosa no ananantsika ny fanavotana sy ny famelana ny fahotantsika. Izy no endriky ilay Andriamanitra tsy hita, izy no teraka talohan'izao voary rehetra izao, tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety an-tany, de ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fiamboniana, na fifehezana, na fahefana. Taminy sy ho azy no nahariana ny zavatra rehetra. Izy no talohan'ny zavatra rehetra, ary ao aminy no aharetan'ny zavatra rehetra. Izy no lohan'ny tena, zany hoe ny eglizy. Izy no voalohany, de ny voalohany teraka tamin'ny maty, mba ho loha amin'ny zavatra rehetra izy. Satria ao aminy no sitrakiny ray no hitoeran'ny afenoana rehetra, ary tamin'ny alalany no tena ampihavanana ny zavatra rehetra aminy indray, rehefa nampihavanany tamin'ny rano teo amin'ny azy fijaliana, de tamin'ny tenany, na ny ety an-tany na ny any an-danitra. Izany iarin'ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, jubilate Deo. Alleluia, alleluia, jubilate, alleluia. Evanjely masina nisoratan'ny masinda Lioka. Tamin'izany andro zany, no ny voafantsika teo aminazy fijaliana i Jesoa, de nijanona nijery teo ny vahoaka, ary ny loholona avy no nandatsy azy nanao hoe, namonjy ny sasany izy, ka aoka monjy ny tenany, raha izy no Kristin'Andriamanitra ile voafidy. Ny miaramila koa naneso azy, ka nanatona nanolotra vinaingitra azy, ary nanao hoe, raha ianao no mpanjakan'ny Jody, vonjeo ny tenanao. Teo ambonin'ny lohany koa, de nisy soratra tamin'ny teny Grika sy Latina ary Hebrio nanao hoe, ity no mpanjakan'ny Jody. Ary ny anankiray tamin'ireo mpangalatra izay niantona teo, de nanevateva azy nanao hoe, raha ianao no Kristy, vonjeo ny tenanao sy izahay. Fa nanarin'ilay anankiray izy nataony hoe, ialahy koa ve tsy matahotra an'Andriamanitra, saingy hoe samy voahelika ho faty izao, ny antsika de rariny izao, satria mandray ny valiny ratsy nataontsika isika. Fa ny azy kosa, tsy mba nanao ratsy na inona izy. De hoy izy tamin'ny Jesoa, Tompoko, tsarovy aho, rehefa mbi agny amin'ny fanjakanao ianao. Ka hoy ny navalin'i Jesoa azy, lazaiko marina aminao, fa anio de iona amiko any am-paradisa ianao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, izao alahady fa 4 mandavataona famaranana ny taona liturgika no ankalazany eglizy any Kristy mpanjaka. Ary amin'ny faran'ny taona tahaka izao dia fombatsika olombelona ny fampirary soa, mifampiarahaba satria navita namakivaky an'iny taona iny. Fa ity taona ity anefa dia tena miavaka tokoa, ka izay ny fampiarabasika satria raha nosokafan'ny papa tamin'ny 20 Desambra tamin'ny taondasa ny taona masina manokana amin'ny famindrapon'Andriamanitra, dia izao alahady
ny Kristy mpanjaka famaranana ny taona liturgika izao no amaranana an'izay taona masina izay, ary ny manokana ny zavatra tena manokana indrindra amin'izay taona masina izay, ary fantatrasika zay ry kristianina havana, ary zay ny antony nanaovasika fivahinina masina ary isorasika an'Andriamanitra indrindraindrindra amin'izao famaranana ny taona masina ny famindrapo izao. Ary ny tena nampiavaka tena manokana an'ity taona masina ity de izy nanomeza ny papa ny fahefana ny apisy ny varavarana masina eran'ny diocese, ary azo lazaina aza amin'ny toerana maro dia akoatry ny varavaran'ny katedraly fa napetraky ny papa amin'ny fahefan'ny eveka siraikaraika ny fanolorana ho an'ny vahoaka an'izay varavarana masina izay, anambarana fa miditra ao amin'ny famindrapon'Andriamanitra isika, ary misokatra ao ansika tokoa ny lanitra, misokatra ao ansika ny famindrapon'Andriamanitra. Ka ho an'izay nahavita ny fivahinina masina araky ireo toko 5 zay efa fantatra sika tokoa de sinina izany, fa arak'izay voalaza zay ny manao pelerinage fivahinina masina, miala amin'ny toerana misy anao ka mamonjy ny varavarana masina, ary mandritran'izay no anovanao ny fisaofana ny sakramenta masina, ary mandritran'izay ihany koa ny ankalazanao ny sakramenta ny famindrapo na ny kofesy, ary mandritran'izay ihany koa ny vavanao iombonanao amin'ny papa amin'ireo vavaka ataon'ny papa araky ny teny filazasika hoe intention du papa, ary mandritran'izay no ankalazana ny eukaristia, ary ao anatin'izay fankalazana ny eukaristia zay no andresasika ny sodrano mitafotafo, ka andresasika ny indulgence plénière na famindrapo sy misy fetra avy amin'Andriamanitra. Tsy hoe magie zay na hoe fanompoa sampy, fa anambarasika ny fiombonana ao amin'ny zay famindrapon'Andriamanitra izay. Ka izay no antony mahatonga milaza amintsika hoe raha mifampiarahaba isika amin'izao famaranana ny taona izao dia mifampiarahaba manokana, satria namakivaky an'iny taona masiny famindrapo iny tsika, ka na tonga amin'izao fankalazana an'i Kristy mpanjaka izao, ka dia miarahaba ansika ola raika sy raika miarahaba ny fianakaviana sy raika miarahaba ansika communauté religieuse na lehilahy na vehivavy sy raika miarahaba asika pretra sy raika miarahaba asika eveka, miarahabanao papa ray masina, ary arabaina manokana ianao satria nanome an'izao hevitra lehibe izao. Miarahaba asika na kristianina na sy kristianina noho izao famaranana ny taona masina izao, androm-pahasoavana ho asika tokoa izao, ary dia ao anatin'izao fankalazana an'i Kristy mpanjaka izao no fampiarahaba asika i Kristy tokoa ny anjaka eo amin'ny fiainantsika. Raha tadiditsika sara ry kristianina havana, ary zay no dikan'io chapelle ny famindrapo io dia tadidinareo ny ansoavo no ataoko tamin'izay hoe mba ho isy fon'Andriamanitra amin'ity tanàna sika ity. Misy fon'Andriamanitra ao anatin'ny fianakaviana sy raika, fon'Andriamanitra ny fosika sy raika amin'izay dia ho lavitra ny herisetra, ho lavitra ny etraketraka maro isan-karazany, ireny ady, ireny fanapotena, ireny fanirina anapotika ny hafa ireny. Inona moa ny dikan'izay hoe misy fon'Andriamanitra ao amintsika, fo fitiavana, ka lavitra amin'izay ilay fitiavatena, lavitra amin'izay ny avinavina sy ny fialonana, fa
ampanjaka kosa ny marina, ampanjaka ny rariny sy ny hisiny, ampanjaka ny fihavanana isika ka amin'izay dia hiada-pinaritra isika ka lavitra arak'izay voalaza izay ireny herisetra sy fanapotena sy ady isan-karazany reny. Ary izay indrindra ry kristianina havana, raha mamarana ny fankalazana ny taona masina isika dia fataro fa masina ny taona raha misy an'Andriamanitra, ka noho izany sy famaranana fefamaranana fosiny fa dingana irososika amin'ny lalindalina koa izao fankalazana ny famaranana ny taona masina izao. Raha atao amin'ny teny hafa izay dia fanirahana ampanjaka ny Kristy eo amin'ny fiainansika. Izay tokoa ry kristianina havana, ary izay ny antony ny fidianan'ny Papa ho famaranana ny fankalazana ny taona masina, ny fankalazana any Kristy mpanjaka, mba hidirasika amin'ny fiainam-baovao misy any Kristy manjaka eo amin'ny fiainansika. Ary dia mpanjaka tokoa i Kristy, ary io no fampianarana tiako atraterina amin'ity andro anio ty, ka afatarasika an'izay iraka miandry isika izay aorinan'izao fankalazana ny taona masina izao, ka mba ho masina tokoa ny fiainantsika. Masina izy raha i Kristy ny manjaka eo amin'ny fiainantsika. Inona moa ny dikan'izay ry kristianina havana? Ireo vakiteny anankitelo izay arosiny eglizy amintsika amin'izao fankalazana ny taona masina izao. Ny evanjely dia manambara tokoa araky nylay fekepinoana nataon'ilay zolahy. Fantatrasika zany zolahy zany olona zay sy mety ny fiainany, zay ao anatin'ny herisetra, zay fantatrasika fa nanapotika zavatra maro, nanao fekepinoana nefa izy dia nilaza fa mpanjaka tokoa i Kristy. Ary dia nilazainy hoe tompo sarovy aho rehefa mbi any amin'ny fanjakanao ianao. Izy dia nanao fanambarana fibebahana tanteraka raha ireo teo akaikiny no nilaza, na ireo zody nilaza tamin'ny ary anatin'ny fanesoana an Jesosy, raha ianao no Kristy, raha ianao no mpanjaka, vonjeo ny tenanao sy zahay. Dia ilay zolahy teo akaikiny dia nilaza fa nibebaka izy ary nanambara ny fibebany hoe ny ansika dia rariny zao, satria fantany ny toetrany, satria mandray ny valiny rasy natao sikisika zao, fa ny azy kosa tsy mba nanao rasy na inona izy. Fibebahana izay, ary dia nitodika tamin'i Jesosy izy, tompo sarovy aho rehefa mbi any amin'ny fanjakanao ianao. Dia ensika ny tenin'i Jesosy manambara fa mbanjaka izy. Lazaiko marina aminao fa anio ihany dia iona amiko any am-paradisa ianao. Zay raha i Kristy ny manjaka ao amintsika, paradisa ny fiainansika. Ary dia izay nirisika raha ny fosika mibebaka isika ka Andriamanitra no manjaka ao paradisa ny fiainansika. Maninona ny fiainansika amin'izao fotoana zao no korotandava etraketraka lava, satria mbola sy Kristy no manjaka eo anivon'ny fianakaviasika, eglizy tsirairay, eo anivon'ny fiarahamonina eto amin'ity tanindrazasika ity. Mbola sy Kristy, marina ny kristianina mitondra ny anaran'ny Kristy zay, fa mbola sy Kristy no manjaka amin'ny fiainasika tsiraikiraika avy. Ka izay indrindra ry kristianina havana, raha mankalaza an'izao Kristy mpanjaka izao sika, raha mamarana an'izao taona masina izao, masina ny taonao isika, raha i Kristy no eo anivosika, raha amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no hoentsika mivelona, ka amin'izay dia ho paradisa ny fiainansika. Ary dia zay no niriny ny vahoaka tamin'ny Davida tamin'ny fotoan'androny,
ka ambaran'ny bokiny Samuely amin'ny vakiteny voalohany ary zay no ampianariny Masinday Paoly amintsika mba ho fanjakana mazava ny fanjakasika raha i Kristy no manjaka. Inona moa ny dikan'izay Kristy manjaka izay fa isika manatanteraka an'ireo asa fito ny famindrapon'Andriamanitra. Hitasika izany ao amin'ny fampianarana nataon'ny Papa François amin'ny endriky ny famindrapo amin'ny andalana 520 ary io no amaranako ny fampianarana ataosika. Faniriko mafy dia mafy hoy ny Papa ny andininy ny vahoaka kristianina an'ireo asa rabatana sy ara-panahy maneho ny famindrapon'Andriamanitra. Raha ireo asa ara-batana sy ara-panahy ireo tokoa no tanterahisika zay dia mampanjaka ny Kristy isika, satria ny mampanjaka ny Kristy sy araka izao tontolo izao no manjaka tokoa dia anatin'ny herisetra, anatin'ny fahefana, manana fahefana tokoa Kristy, fa tsy fahefana mamoritra ny fanjakan'ny Kristy fa fahefana manafaka ary amin'ny alalan'ny famindrapo no anehoan'Andriamanitra an'izay fahefana izay araky ny mivavaka ao amin'ny Alahady 420 mandavataona. Ary dia izay no asa ho tanterahisika ka raha dinisika tokoa inona ireo asa rabatana maneho ny famindrapo ireo, sy inona izany fa manome anina an'ireo mitifezaka ny anoanana, manome anina sakafo ara-panahy ara-saina rabatana. Maro ny nona amin'izao fotoana izao ka raha manolotra sakafo mahavelona isika, izany hoe ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fampanjakana ny rariny sy ny isiny. Zay ny asa voalohany. Ny asa faharoa, manome rano hosotrona an'izay mangetaheta. Maro ny mangetaheta fahamarinana dia fantatra sika fa anjarasika no manome rano azy ireo, ary dia raha manome rano sika dia mampanjaka any Kristy. Ny asa arabatana maneho famindrapo fahatelo dia sy inona fa ny mamafy manome akanjo manafy an'izay mianjahanja sy manakotafiana. Ary ny asa arabatana anehoana ny famindrapo ampanjakana ny Kristy dia sy inona fa ny mampiatrano vahiny. Ny dimy dia sy inona fa mitondra fanampiana ho an'ny marary. Ny fahaenina dia ny misidika ny voafonja, ary fahafito mandevona ny maty. Fanehoana fa manjaka omponao tokoa i Kristy raha manatanteraka an'ireo asa anehoana ny famindrapo arabatana ireo ianao. Fa misy ihany koa fito ihany koa ny isany asa anehoana ny ara-panahy dia sy inona izany fa manilo saina an'ireo zay mbola misalasala. Hoy ny Papa, ny manala alahelo, ny trapahoriana, ny mamela ny adisoana ho an'ny hafa. Mampanjaka ny Kristy isika raha maneho an'ireo asa ara-panahy ireo, manatanteraka an'ireo asa ara-panahy ireo ka maneho ny famindrapon'Andriamanitra. Ny mizaka ampaheretana an'ireo zay mahadikidiky anao dia izay koa dia asa anehoanao ny famindrapon'Andriamanitra ka mampanjaka any Kristy. Ny mangataka amin'Andriamanitra ho an'ny velona sy ny maty. Fito ihany koa ireo. Fa ny Papa nanampy anankiray tamin'ny volana septambra zay ivavahana manokana ho an'ny ty tranobe iombona sika ty zay efa mitaraina mila ho faty, ka izay indrindra ry kristianina havana sy ny asa fanehoana famindrapo, ary dia manambara fa mampanjaka ny Kristy isika raha mieky fa disy fa nanapotika nyty tranombonana ity ka mibebaka ary
mikolokolo azy, mamafy ny fanantenana, manatanteraka ny asa famboleka-azo ary miezaka zay sy anampitehana azy, ary indrindraindrindra amin'ny teviala sy amin'ny fanampahana azo sy aradrariny, dia manambara fa mampanjaka ny Kristy sika satria natao anjaka amin'ity tranobe ombonany ity sika. Ka noho izany zay nihiraka nataon'Andriamanitra antsika ao amin'ny Genèse, ny raintsika anjaka amin'ity tany ity, amin'ity tranobe ombonany ity. Ka ny fanjakana araky ny hevitry ny Kristy fa sy araky ny hevitry ny zao tontolo zao, izany hoe amin'ny alalan'ny fanompoana sy fanompo sampy zay, fa fanompoana zany hoe manao ny asa fanehoana ny famindrapo sika, zany hoe mikarakara sy mikolokolo, satria izay moa raha fitinareo asa arabatana fito sy ireo asa ara-panahy fito maneho ny famindrapon'ny Andriamanitra ka mampanjaka any Kristy eo amin'ny fiainatsika. Eny sika amin'izany ary ry kristianina havana fa programa no apetraka sika amin'izao famaranana ny taona masina izao, ka ifampiarabasika ary ifararisoisika, ka ny firariana tena sarobidy ary dia ny anoiza sika ampanjaka ny Kristy ao am-posika ao. Ka raha i Kristy no manjaka ao am-posika sy raikiraika avy, raha i Kristy no manjaka eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely, raha ny Kristy no manjaka eo anivon'ny fiarahamonina, raha i Kristy no manjaka eo anivon'ny sekoly, raha i Kristy no manjaka amin'ny toerana iasasika, amin'ny toerana fialamboly ataosika, amin'ny fiainasika andavanandro, izany hoe mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro sika, dia iova ty fiainasika ity. Ka anio ihany araka ny voalazan'i Jesoa ao amin'ny evanjely tamin'ilay zolahy bebaka, anio ihany ianao dia hiaraka amiko any paradisa. Anio ihany tokoa ry kristianina havana, dia paradisa ny ao amin'ny fianakaviasika, paradisa ny ao amin'ny fiarahamonina tsika, paradisa ny ao amin'ny sekolisika, paradisa ny eo anivon'ny eglizy iraka, eglizy sy raikaraika fiombonana, eglizy fototra, ary dia ny fialambolisika dia zary paradisa dia hiada-pinaritra ao amin'ny Kristy tokoa isika. Aoka tanteraka zany ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Dieu seul sage.